zao zany fifadikanina tsy izy zany de reto fa misy ny izy sao de nareo milaza hoe le zalahy ty de tsy tia fifadikanina mihitsy fa mihinan-kanina foana angamba ny tiany io misy ny atao hoe fifadikanina de misy ny atao hoe fifadikanina ka ny fifadikanina tsy izy zany de le mifady ihany mba hahazoana sitraka amin'Andriamanitra tsy izy zay mifady ihany mba hahazoana sitraka amin'Andriamanitra fa izao ihany ny hahazoana sitraka amin'Andriamanitra misy dikany inge matoa fahasoavana ny tamin'ny heriny de zay ho fifadikanina zao satria mila mijery ny baiboly rehetra tsika rehefa mamaky baiboly fa tsy hoe tia milaza an'izao mila ataoko zany ty satria io misy verset milaza an'izany mila fantarina daholo fisaina ny soratra masina ray manontolo Efesiana toko faharoa andiny fahavalo sy fahasivy haitsika tsara hoe fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare misy telo ngezabe fahasoavana famonjena finoana fanomezana avy amin'Andriamanitra zany tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare inona ny atao hoe fahasoavana efa ny anarantsika be io mbola isy anankiray ivoaka rapitso ny farany momba ny atao hoe fahasoavana raha tsy nahita ianao fa jereo any amin'ny pejy gasy mahay mamaky baiboly ny lazainy baiboly momba ny atao hoe fahasoavana ny fahasoavana ozy izy tsika de fanomezana maimaim-poana ho an'ny olona tsy mendrika fanomezana maimaim-poana ho an'ny olona tsy maimaim-poana tsy azo amin'ny asa tsy azo amin'ny fezahana anao inona fa maimaim-poana zay ny fahasoavana io fahasoavana io maninona ozy izy mamonjy anareo inona indray ny famonjena indray de zay fanampiana rehetra andrasantsika amin'Andriamanitra tamin'ny resaka fahasoavana tsika nyresaka hoe na ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra raha de ilaina fahasoavana koa zany hoe ilaina fanampiana avy amin'Andriamanitra de inona am'izay sujet de prière anao ngeza indrindra moa zany de ianao manao fandraisana amin'Andriamanitra ianao voavela heloko ianao lasa any an-danitra zay le famonjena haitsika fa zay sujet de prière anao ka ilainao fanampiana andrasanao fanampiana amin'Andriamanitra de ilainao famonjena daholo zany ny zavatra rehetra azonao zany de inona daholo fanomezana avy amin'Andriamanitra fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra fahasoavana de renjerena le resaka fahasoavana de azonareo fandehany fahasoavana daholo ny zavatra ilainao amin'Andriamanitra na valimbavaka inona io na valimbavaka inona ary raisina amin'ny alalan'ny finoana inona indray le finoana ny finoana zany osika hoe le tanana misokatra andraisana ny fanomezan'Andriamanitra le hoe tena tsy mahavita ininona raha Andriamanitra tena tsy mananinina Andriamanitra omeo fotsiny Andriamanitra zay ny atao hoe finoana omeo fa ianao fantatro fa ianao mahavita ianao afaka mamonjy ianao no afaka mita omeo tsy mila vidiko tsy afaka mividiny ininona kory fa zay aty amiko tady omeko anao rehetra ratsy daholo de omeo io tena prinsipa fiainana mihitsy io fahasoavana daholy zay famonjena rehetra azotsika avy amin'Andriamanitra ary ny fianteratsika amin'ny fotsiny ihany no azahotsika n'izany fahasoavana zany fahasoavana famonjena finoana fanomezana ozy izytsika asa zao le finoana aloha hebretiko faraka amby folo andiny fahenina nefa miteny mazava raha tsika mamaky ny tafopam voalohany isa roa telo tanareo zay de vita raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy tsy azo ampiana inona tsy azo ampiana inona zay manantona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy sady mpamalosoa zay mazoto mitady azy zay de raha miverina arytsika amin'izay ny asa zao ny fifadikanina anisan'ny asa ny eritreretina hoe le fifadikanina ny eritreretina azahoana sitraka amin'Andriamanitra de asa io ny fifadikanina tompoko mampizesta mampireare foana io mahatonga miteny foana hoe fenao efa navita fifadikanina firy andro
ka anao fa navita za efa navita herinandro navita zany ianao misy pastera zay zao misy tsy azo antsona pastera tsy teneniko ny anarana fa bety foana miplaza anarana eto tsy antsona pastera tsona izy fa antsona hoe apôstôly zao misy fotoana 10 taona lasa zay sy tele izy saritaka amin'ny volony teny sy tele fa za olona kory ty pose paster te izy fanambarana lehibe men'Andriamanitra atsika malagasy avy amin'ny alalako fa 20 andro zay no nifadianina de anome anahy izy kely sisa zany efa tsy haiko 12 andro sisa de to tsy vitany akory le izy agnamany de feno efapolo izy tsy ninakanina tena rerana izy fanambarana lehibe mandraky ty ny androany andrasako eny mba iova kosa ka fiaina Madagasikara ko efa fifadikanina be mihitsy zany sady fanambarana lehibe inona akory niova teo ihany eo tsy ga izy nyteny akory afaka 12 andro afaka inona akory fanambarana nylazainy teo tsisy akory zany zavatra mitranga mampirehary ka ianao navitako ona ianao tsy mba izy asy ny hafa ngamba vita ray andro ara tsy vita ny sasa sura fa misy mbola tsy navita mihitsy tena izy navita zay de tsy mahavonjy zany fa fahasoavana ihany no mahavonjy fahasoavana ihany no mahavonjy faharoa fifadikanina tsy fa valitsika zay rehefa aveo toizatsika izy fifadikanina akory reto de tsy azo anaovana grève de la faim amin'Andriamanitra de nangataka meo Andriamanitra tsy zany mba meo Andriamanitra ngataka tsotra io meo Andriamanitra mba meo mo Andriamanitra intelo nangataka ohatram-poly zay mbola tsy menao ihany meo Andriamanitra mba me zavy fa reto daholo ny asan'Andriamanitra nataoko de mbola tsy menao ihany fa ahoana ary donga ay naova grève de la faim ianao ao aritsinankanina mandritry ny any aiza am'izay raha tsy mpiasa kelinao izy tiako naovanao grève de la faim io le satria Andriamanitra manana fo miantra ozy izy tenin'Andriamanitra manana fo miantra izy de ararotiny izy mijaly tena ve rehefa mijaly ave Andriamanitra fitiavana ve de amelany zanany ijaly be io de tsy mila kanina mihitsy io tsy maintsy hetsika ihany Andriamanitra farany ohatra nanaovany gandiany ny anglisy hetsika ihany ny farany ngavandao tairina io satria ny tanjona de azahoako zay tiako c'est moi le rôle l'Andriamanitra tu es le débat tu dois faire ce que je veux parce que sinon je vais te tuer si je peux satria zay zay tiako fa Andriamanitra tsy refesy mandiditra zareo notre Dieu c'est un Dieu souverain zavatra rehetra efa nianarantsika zany Andriamanitra souverain zany isika no manao ny sitrapon'Andriamanitra de tadidinareo am'izay le tantara tamin'ny voalohany isika nyvonjeny voalohany mba hanao ny sitrapony mba hanompo azy fa tsy izy no manao ny sitrapontsika fa itsika no manao ny sitrapon'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy miova amin'ny fanapahan-keviny zany rehefa izao de zao raha vao mijery souveraineté an'Andriamanitra de tsy hita mihitsy zay mampitombona an'le hoe mivavaka manova zavatra ka tako be faliko matsotra zavatra tsy haiko zavatra isy zany ao anaty baiboly de miarahary io zay sy ny baiboly rehefa tianao arina aseho atsika izy ahoana ny fandehany tsy azo anaovana grève de la faim Andriamanitra asany apôstôly toko fa 17:5 Andriamanitra neny nanao zao tontolo zao zay eo aminy izy ny tompony lanitra sy ny tany de tsy mitoetra anaty tempolo natao tanana izy ary tsy mba tompon'ny tanan'olona hoe mila zavatra izy hoe tsy ampy kosa tsy vita kosa le ohatra zao raha tsy nanao Andriamanitra tsy vita io raha tsy nanao zao tsy afaka manao mihitsy fa mifady hanina satria tsy menao le izy
Andriamanitra ne ny tompony lanitra sy ny tany. Izy anie tsy mitoetra amin'ny tempolona tao tany, tsy mba tompon'ny olona tanan'olona izy hoe mila zavatra aminao. Izy ihany no manome zao rehetra ho aina sy fofonaina ary zavatra rehetra. Avaminy daholo zavatra rehetra. Efa avaminy efa nahazo be dehibe anao, fa tsy hitanao no nomeny anao dia tianao ihany no tadiavinao. Daniel 4:7-8. Ny ponina rehetra etỳ an-tany dia atao tsinitsinina. Manao zay sitrapony amin'ny tafika ade-danitra izy, fa manao zay sitrapony koa amin'ny ponina etỳ an-tany. Tsy misy mahasaka anazy na miteny amin'ny hoe ino ty ataonao. Tsisy afaka manao an'izany. Dia ahoana zany dia sadika be zany ny Andriamanitra reo dia tsy mba manampy anay mihitsy. Fa inona ny trefa azonao hoe na ianao velona io ara nge avaminy izy manome zao rehetra hoe na fofonaina sy zavatra rehetra. Ny rivotra sy ny anina rehetra io ne avaminy daholo. Inona ny valim-bavaka tsy efa azonao fa tiany tsy meny anao e. Dia terenao amin'io izy no manao sitrapony amponina ny etỳ an-tany izy tsisy mahasaka anazy amin'izany ary tsisy afaka manontany azy hoe fa ahoana. Ino ty ataonao? Tsisy. Zay tia le hoe zay tiany ihany io. Tao aminy nandraisany antsika anjara lovany, isika izay nitendrena mialoha araka ny fikasany zay mahavita manao ny zavatra rehetra arak'izay tiany. Vita daholo ny zavatra rehetra fa zay tiany ihany io. Sitraka ny fony. Fa tsika tsy mahay misaotra e. Firy nefa azonao taminy, inona nefa azonao taminy dia tsy misaotra ianao. Fa ny tiany dia ny asoanao sy ny afaly anao. Fa ny tianao tsy maintsy mahazo an'ity. Matoa tsy omeny anao ary tsy hoe zay tiany fotsiny dia manao zay tiany arbitraire izy, fa mbola fitiavany anao neny tsy hanomezany anao an'io e. Zay tsy fantatrao e. Tsy mahasoa anao io e. Tsy hainao zany. Isaia 9:7-10. Zano Andriamanitra ka tsy misy tahaka izay manambaratra amin'ny voalohany zavatra ho avy enariana ary manambaratra amin'ny ela zay tsy mbola natao akory. Ilay miteny hoe tsy maintsy ho tanteraka zay zavatra nikasaiko ary efaiko ny sitrapoky rehetra. Zay tiany ihany io. Tsy azonao terena tao inona zany Andriamanitra. Ity amin'izay farany Romanina 1:10. Iza ny nahalala ny sain'ny tompo, iza ny mpanolotsaina azy, dia efa fiteniko foana ity fa averiko ihany e. Misy zao vao tonga teto. Raha tonga eto ianao dia tonga soa, 0 ariary sans engagement eto. Tsy voatery hoe tsy maintsy manao an'izao ianao rehefa tonga eto. Tonga ianao dia tonga, lasa ianao dia lasa, tsisy olana. Iza ny nahalala ny sain'ny tompo, izy ihany. Tsy izy ihany, ny mpivavaka. Iza ny mpanolotsaina azy, izy ihany mpanolotsaina azy. No, tsy izy ihany mpanolotsaina azy fa mpivavaka mpanolotsaina azy, satria tsy fantatr'Andriamanitra hoe ilainao io raha tsy averimberina aminy hoe ilaiko ane io Andriamanitra. Ilaiko io. Tsy maintsy mivavaka be zay vao mahazo. Iza ny manome azy aloha mba hamalina azy indray. Nandikan'izany, iza manao domboka tapany an'Andriamanitra. Iny ny fanompona, iny ny fafolo-karena, iny ny vavaka be, iny ny fifadian-kanina. Aiza amin'izay ary ny ahy. Fa nahazo ianao zay aiza amin'izay ny ahy. Iza manome azy aloha mba hamalina azy indray, vavaka. Fa avaminy zavatra rehetra, avamin'Andriamanitra, izy ny aviany zao zavatra rehetra zao. Amin'ny alalany zavatra rehetra, izy no miazona azy, matoa anao mbola io, izy no miazona azy. Ary ho azy ny zavatra rehetra. Izy koa no antony zavatra rehetra. Izy ane no membonahitra mandrakizay. Amen. Avamin'Andriamanitra daholo zavatra rehetra fa tsy avaminao e. Inona effort nataonao dia tsy maka izy zany e. Ao